mamerina amin'ny fialantsiny moa maro ny arana hita teo fa dia tapaka ny herinaratra zany dia tsy totosa ilay resaka izay nifanaovantsika mankasitraka indray zany miantrano atao anatin'ny fandarana amin'ity maraina ity. Misaotra madame Lalatina ary miarahaba andrehetra moa sy nareo ato amin'ny Radio Free FM. Ya, ndresantsika omaly ny ampahany kely rean'ny olona zany hoe efa nanomboka ny tantara kely ianao an'le zavatra nitranga zany tao anatiny izay le ataontsika hoe savorovory nitranga tamin'ny fisamboany sabotsy iny asa raha azonao patsahivana kely vetivety zany ho an'izay mety hoe tsy naheno sy vokatra izay fatapahany herinaratra izay. Eny tompoko. Ny davatra ny tenenitra moa dia nanomboka amin'ny voalohany mihitsy hoe naterika tanana zany tany amin'ny préfet ny taratasy. Atanany mihitsy ny tenako mihitsy moa tao dia nalefa hoe niteneniny hoe ny manapaka voalohany ozy izy aloha dia tsy makany amin'ny commune ianao satria ny PDS ozy ny premier magistrat de la ville dia nakany dia tonga atao amin'ny PDS moa dia atao mahara aingana be mihitsy ilay satria le fanehoana na le diabe zany dia tena resaka social dia namaly moa zareo aingana be dia ny direction sociale zany namaly tao amin'ny commune fa tsisy olana no anaovana an'io satria caractère social io resaka social zany dia nateriko tao amin'ny préfet dia teo moa izy nefa nanisy olana hoe tsy ngiasy n'Andriamanjaty mihitsy izy misoni fanaony foana zao zavatra zao izy tsy izy misoni an'lisy fa olona direction nampisony aviny azy ka ty izy tsy mety dia nandefa taratasy indray izy nakany amin'ny biasy n'Andriamanjaty dia nanaraka an'iny moa zany nakany dia mivaliany dia PDS moa azafady tompoko fa dia tena ara-dalàna io ary dia sisy fiche de forme mihitsy zay mantsy ny tenenina misy diso misy fiche de forme dia vita zany iny tapetrako zany dia nijanona za zany meny zareo n'le ordonnance numéro 60082 iny zany mikasika mihitsy zany fietsehana Andalambe sy ny fivoriana besany maro zany réunion publique zay fivoriam-bahoaka zay fivoriam-bahoaka dia efa voavakiko iny dia niandry azy zany satria ny hoe 7 ora alohan'le fietsehana no ametrahana azy dia efa napetrako latsinainy le izy nefa le fietsehana misabotsy zany hoe nanaraka ny diso ny oatra raha le fepitaony nataoko ny oatra mihitsy sao dia isy hoe filahankisy dia dikan'izany zany nanomboka latsinainy le izy satria ny taratasy mibe ny tanàna izay tsy nanisy olana ny PDS dia efa manomboka latsinainy zany nykôty dia tonga ny azoma mbola tsisy inona dia mialatsiny fa raha ohatra zay satria efa lasa ny 7 ora dia mazava be ao anatin'le artikla voalohana zay mahavaliana andininy voalohany mihitsy miteny hoe voalohany indrindra raha manday izy ary tonga dia raha hitany zany le fangatahana dia tonga dia mandefa taratasy malaky izy elle notifie immédiatement son interdiction par lettre ou télégramme officiel ary amin'ny andininy 7 ary dia miteny hoe any an-trano le olona nangataka azy mihitsy ozy ny anaterana azy acte administratif ny anaran'izay dia tsy nandeha ary le taratasy tsy nisy any amin'n'ainao manjery izy ny zoma tolakandro no miteny hoe tsy mahazo manao ny zavatra io fa tsy manome alalana ny préfet gaga ihany hoe ianao préfet zany hoe ianao administrateur civil en chef de classe exceptionnelle zay mihitsy ny soniany tao faratapiny zany ianao zany tokony mainy lalàna mihitsy sur les bouts des doigts ozy ny teny vahiny tena may tsara ny lalàna dia ianao ve tsy malaly hoe ianao ihany mandika an'le zavatra nataonao le ordonnance tombena ny lesany mihitsy ao mihitsy ny dikany satria ianao zany tsy nahazo taratasy milaza hoe tsy ekena ny fangatahanao tsisy taratasy mihitsy dia mazava atao anatin'ny andininy 7 resahanao teo hoe le silence de l'autorité administrative vaut autorisation zany hoe nahazo alalana ianao zany matoy tsy namaly anao zany ohatran'le fitenitsika malagasy hoe manaiky matoy tsy miteny dia satria ianao tsy nahazo taratasy ary ny lalàna mitaka hoe tokony mahazo taratasy ianao fandavana raha ohatra ka hoe lavina le lalàna mihitsy zany zany hoe zay zany nilazana hoe nekeny zany matoy tsy miteny tamiko izy matoy tsy namaly tsy fantatro zay lazay manjery za tsy miditra am'izay fa mbola tao ary nataoko madame Lalatina hoe tena farany hoe niazany ny olona fotsiny natahotra hoe hifandona dia niasa botsy maraina zany tonga mpanao gazety teo atany mena amin'ny poste teo anresaka tamin'ny mpanao gazety ho ajaniko le fietsehana satria tsy mila fandomana amin'le zavatra atao satria fitahiny io fanairana amin'ny fitondrano io amin'ny mavoan'ny malagasy
iny a dia niditra tao anaty fiara dia niaraka tamiko moa andriamatosoava andriamarotafy satria izy mbola nandray ny teniko dia hoe andao a sady manohy tsika dia andefa zaho a ikopaka an'ireo olon'ireo fotsiny a dia miraha nandalo teo alohana ny vasakosy a nisy olona nijorojoro moa teo amin'ny sisin'ny trottoir dia kopahako fotsiny a dia 200 metatra ny ala teo a no sakana matsiravina amin'izay ny zavatra tsy fantatro dia ity ay tao to madinika tao ambadika tao vahoaka be ny andry ka zay zany a dia za zany tonga dia tao anaty tomobile moa za dia nasena mivoaka dia nasena mivoaka iny a dia tsy tiako izy fandomana satria na mpanao gazety ary zay nisorako amin'ny mpanao gazety mihitsy lasa niaro azy zany ny mpanao gazety satria tsisy araka ny fiteny mihitsy araka ny lalàny tsisy acte consommé izy zany hoe tsy nidina amin'ny fiara ohatrany teneniko tamin'zareo hoe azafady ny olona tao morony trottoir reny a tsisy nitondra sora-bavety tsisy nitondra megafone tsisy ny mpanetana tsisy ny fantatra nareo any dia be zany misy mpanetana misy megafone misy sora-bavety mbola tsisy zay zany hoe mbola tsisy le acte zay zany ny fiarovatenanao ary raha ohatra hoe natao tamin'ny folo le fiangana amin'ny 12 sasany avao nandalo teo zany hoe fa lavitra be n'le fotoana mihitsy zay zany a dia hoe mivoahinao voalohany indrindra aloha dia nalasa etrehitra colonel ve madame Lalantina colonel ve ny tonga dia manontany hoe aizany carte grise fa nga dia tena tsisy olona lafa amin'ny gendarmerie fa tsy colonel iny dia fa nanaitra be zay ny teneniko hoe zany ety zay ny namaliko an'iny hoe zany ety satria varina be amin'le colonel efa maninona any anao amindray resao ary a za ato anaty tomobile za ny resao raha misy resahanao zay zany natonga zay nidikan'le hoe zany ety fa ho an'ny olona mankony dia ohatrany hoe zany ety za tsy amoaka papier ohatrany hoe mieritreritra ny tenanao zany ianao ambony lalàna dia tsy amoaka papier tiako izy zany mijery fa izy tsy mijery mihitsy fa ato amin'ny chauffeur izy no miteny dia zako hoe zany ety io a dia jereo a dia avy eo moa tonga ny anina dia vai ny tomobile saina dia va teo dia va naika nisy korotana dia za tsy tiako dia lazaiko nisy norakoraka dia tao anaty fiara tonga dia lazaiko hoe voanareo dia tonga dia mivoaiko ny fiara dia mivoaka dia ny fotsiny tamin'ny aza mifanosonosika fa za tsy anaika an'izay raha zay ny zavatra mitranga dia lasa tsy moramora dia nitany anaty fiaran'zareo zay tsisy dia nandeha zay zatra navariana aloha dia ny olakolana tao amin'ny lasalama tsy fantatra hoe hoaiza le direction fa otra mitsanona kely aloha manana ay nisy mpanao gazety zany nanaraka mihitsy tao aoriana ary ny arabe lalao sy ny mpanao gazety ny RTA no nanaraka tao za aloha dia isorako mihitsy zareo satria tena nalefan'zareo le vovoka mahaniny mantsy teo mandatsatra maso manepitra iny dia nanaraka ihany zareo dia tafakatra amin'ny mausolée moa dia zao no mantsy ny tsy fantatra arobaraingo amiko hatramin'izao naiky hoentina ay zary satria matoa atsipy daholo ny olona manaraka era zao tontolo zao mahita nareo mpanao gazety ny manaraka mihitsy raha mizahatra salamreny tsisy manipaka azy na manina azy hoe izy manakaiky ny fiara fotsiny nitsoekeny le mpitandro filaminana fa avela manaraka izy raha dia anaraka raha ozy ianao mangarara zay état de droit ny tanindrazantsika dia gaga niditra tao amin'ny FGN janony elabe teo ary ny navariana any janony elabe teo dia hoe isotra avy ianao inona nanonao sigarako moa sy tadiamiko dia avy sigara izy dia andro sigara sy ny rehetra tsy maninona tsara fanahy général Florence miteny an'izany satria nanaraka tany général Florence izy moa niteny anano président fa inona nylainao dia sigara ao amin'ny olonako fa tena sigarako zao adiny tao anaty tobile ny entako rehetra fa dia tena zay loha izy dia niakatra tao amin'ny FGN dia nijanona tao ohatra mifandinika faninona tsy fantatro mihitsy zay mahatonga miteny anao hoe tsy fantatra hoe hoaiza zay mahatonga anao miteny ve hoe tsy ara-dalàna le fomba ny samborana zany satria raha samborina ange anao tonga dia fantatra hoe entina makaiza efa fantatra dia ny meloza raha samborina ianao dia mampiseho izy manda mivoaka vo ny procureur tsy misy zay mandat zay tsy nisy anankitelo ny mandat tokony nampiseho teo hoe mandat d'arrêt ndray hoe samborina ianao fa dia miala tsiny tiany taratasy avy any procureur faharoa entiny ianao mandat d'amener entiny zany anao dia mandeha amin'ny fiara anankiray dia fahatelo dia mandat de perquisition savainy any tomobile ao raha tiany mandat tsy nisy zay rehetrarehetra zay mbola resantsika le tomobile rehefa avy eo avy any amin'ny FGN ianao zany mijanona elaela tao zany dia tonga dia avy eo zay vao ohatrany fanapakevitra ary mpanao gazety miarabe lalao tao velany teo mihitsy miandro mafy mihitsy dia tsy haiko ngamba tsy nanaiky tato amin'ny FGN na manakory tsy fantatro fa tonga dia avy eo tonga dia nentina tao Betongolo zay zany ny fandehan-draharaha ny zavatra tena hoe dia tao moa zany dia avy eo niandro ny famitorana
zahatra singaniko zay lazaiko anao zay tsisy mandaro ary za zay moa namaliko an'ireo mpanadiady hoe zany ireo olona tsy nanao nininy ary alohan'ny angako teo tamin'ny menaka ny mivasa kosa efa niteny hoe tapitra fa tsisy fietsehana. Misy mifandraisana tsoratra zay fanadihadiana zay fandraisana tsoratra mihitsy feno de zay nambarako azy inona ary ny mbola teneninareo aho fa tena hoe tsy hitako zay zavatra azo teneninareo tsisy zavatra tena natao fa ty ordonnance le mivakitsika teo iny matamin'ny lalatiny iny mivakiko azy nareo ngamba ao manadiady fa tokony halala kosa nareo momba ny fietsehana zay amin'ny inona moa zany amin'ny lalam-bahoaka sy ny rehetra de tokony malala nareo ny lalàna de mivakiko azy io tanteraka hoe io ary ary hitanao le mivakinao farany iny hoe rehefa manginy ianao ka tsy nandefa ininina de mahazo azany manao an'le izy teo zany de tapitra teo ny resaka tapitra teo de hay mazava zay de nitodina de ino na aveo hoe misy hafa ndray ny Ramaroson no ananina ahoana ny fetry fandraisanao an'le hoe hatramin'izay zany satria manko le dossier de hoe tamin'ny taona 3 nisy dossier zany tamin'ny taona 3 de misy an'le resaka fiarakodia V8 maintimainty zay entinao iny de aveo koa misy resaka hoe tatitra tamin'ny conseil des ministres ahoana ny fandraisanao an'izay resaka zay hoe maninona anao aty amin'ny 2015 mars 2015 ary magaga fa mifanojo aminay ianao manao karakara fihetsiketsena de mipotry zany resaka zany ditanao raha tadidinao ngamba io mihitsy nijoroana tamin'ny 7 hoe tsy mety famoronana dossier ty ary hitanao zany tena fomba tsy tokony misy tsony zany nanomboka tamin'ny 1 tsy tokony misy tsony zay zavatra satria zay mihitsy nitenenina hoe raha miaina amin'ny firenena demokratika sika tsisy dossier afenipeniny zany de avoaka rehefa tonga le olona de ny zavatra mahavarina ozy ianao de zao hoe teo zany mpanadiady ny fiadanany zany teo de aveo ndray de hoe tonga amin'ny brigade spéciale mpanadiady aveo mitobora tsy mandravandray no antany any zavatra zay ny de mifindrandray anao amin'ny efitrafa fa reo ndray ny anadiady anao tonga atao ndray de hoe raharambatondrazaka teo aloha za de vakako hoe raharambatondrazaka amin'ny nahoana moa ty zavatra ataonareo aty zany raharambatondrazaka zany ny samborana anao teny vasakosy andro safotsy raha mihitsy raharambatondrazaka ndray zany zaka de inona moa ty raharambatondrazaka ianao mantsy nakainy ambatondrazaka natsony tamin'ny fotoan'androny tonga tamina toerana ray de ahoana mba hazavaona io zavatra io kozako hoe mialatsiny fa de fataoko mazava aminareo aloha zao de moa mety raha olala moa nanaraka foana mety reo iny de hoe azavaiko aminareo le zavatra fa mora azavainy zany de le izy azo tsotra fotsiny voalohany indrindra filohan'ny voameran'ny filaminana sy fiarovana mbola filolefitra ny voameran'ny fanajarinan-tany sy fananatany to amin'ny CST ary fanotelona filoha mpandrindra ny voamera fito natsangako ary anisan'izany anadiadiny io commission d'enquête de anisan'izany ny fananatany zay ny nantsony ny antso aho ampony natao manjaka moa tsy tadidiko ny toerana de ny antso amin'ny président fokotany sy ny fokon'olona ary ny ampanjaka satria nisy vehivavy bevoka tao maty voatifitra ary maty hatramin'ny zanany kibo noho ny mpitandro filaminana ny tifitra azy tao atsaha zany teny atsaha de zay ny nandehanako tany tonga tany ny andro any vahoaka nanao tatitra ary zany tondra-panao gazety nakasary sy ny rehetrarehetra teo de nitarainan'ny olona rehetra teo zay de miverina ka eo any tsy azoko hoe inona zany le infraction tao anatin'izay de teo moa zareo antaninao fotsiny le izy nisy maramila niaraka tao nisy mission officielle neny aho fa tsy hoe zavatra mahafinafina ry ambadika ary ary isa mitety faritany aho amin'ny resaka tany io indrindra aho de tena misy foana maramila manaraka de teo moa zany ny resaka de vita iny de tonga de tsy hitantsony de mety raha olala mona nisy soatra aloha anoratra mihitsy io zay ty ambany aty de nanoratra izy hoe tena tsisy mitombona zao zavatra lazainy zao de iny ray vao vita iny de oe vita ho ay vita zany mbola misy ndray ty misy hafa ndray ty ozy izy inona moa le fiara ay le fiara de inona ntanina fotsiny hoe ahoana moa le fiara ty de nilazaiko azy hoe io fiara io nolazainy io fiara io fa nangalarinao
dia nilazaiko mihitsy io fiara io tamin'ny 2008 ary zay sy nadininy no nahazo ny fiara io 2008 ingamba tsy 2009 zay nilazaiko 2008 mbola teo amin'ny fitondrana zany marikaravalo manana dia zany hoe zao manko le nolazaina hoe nangalarinao tamin'ny taona 2010 io rehefa niala teo amin'ny fitondrana marikaravalo manana ka zay indrindra na diso azy ka 2010 io papieny io tany amin'ny ministra nadininy azadino ary hita amin'ny sary eny zao anao azy jerenareo fa tamin'ny tournény eran'ny Madagasikara roa ny V8 nampiasainy ndray amin'ny ministera ndray le anay satria nisolosoloana sy 1750 km 175 000 km ny vitany dia nisolosoloana foana le tobisitra amboarina dia anana dia jereonareo fa raky tsara eny zany fa tsy hoe foroniny dia dikan'izay anareo zany io fiara io mazava tsara ny carte grise satria nareo tsy mahasa mamoaka carte grise amin'le mahalatra namahako ny carte grise mantsy nilazaiko azy hoe io carte grise io dia tany amin'ny zanako vavy foana tany anaty maletiny satria izy mantsy io nentina matetika rehefa mandeha ka latsaka taosiny raha vomoka raha ilomano moa zareo tsy maninona ny fa latsaka tany le very dolo le papier secret na boîte rose na iny very dolo to anatiny malety iny zay nilazaiko azy ary tena mazava io fa andraso azavaiko aminareo raha ohatra mizahatra sokosikirinareo dia zao misy Mercedes 4x4 ao to dia zay koa nolazaina hoe nangalarinao tamin'ny misy Mercedes 4x4 ao any Ndiaravalomanana fanarahana sy Ndiaravalomanana tamin'ny 2002 dia mazava za mantsy hoany miaraka taminy dia hoe mba hataovy any aminao aloha ny be mandretra fa fanamboatritsika amin'ny rahalahy rehefa vitany tolona nisy zay nisy zay tamin'ny 2002 dia miteniny hoe za zany nanao ny dépense tamin'ny tournény teny eran'ny faritany dia zay ny fanarahanay io resaka io tao amin'ny CST dia resahako mety ray anitra vice présidenteny Antenimera moa izy io izy ny avokany Flodéolora Valomanana dia vory mihitsy niaraka tamin'ny team rehetra mihitsy zay mivory tao amin'ny CST dia hoe nanazavany io mihitsy azany satria aloha mazava ny sainy sy ny eritreritra reo satria hoe ineny io sy mba mitady any automobile io mba hoe afaka mena azy azafato fa aloko zao aloha ifanaraksika ataratasy mihitsy ny any amin'ny mety ranitra any zany misy an'izay any misy taratasy any amin'ny mety ranitra hoe le anina dia aty amiko fa sous réserve no fandoavana kosany volako sy ny fa resako tamin'ny Flodéolona io tao Addis Abeba resako azy mihitsy nareo ko zao tokony aiza ny zavatra tokony mena fatany zany zany hoe nitakinao ny volanao zany ary niteninao hoe tsy averinao le Mercedes raha tsy averinao ny raha tsy avery ny volanao meko sao ny volako satria tena fanarahantsika amin'ny rahalahy io meo ny volako ary ny zavatra tena dia ino ny teneniny tamin'izay natsika amin'ny rahalahy zay moa ny teneny azy efa vita zay efa vita ny atsika amin'ny rahalahy zany hoe fa nanaiky izy zany hoe any aminao le Mercedes zany hoe manaiky tsy namerina volanao izany dia tazominao le Mercedes za tena tsy nanafa ary tsy ampiasaiko any le Mercedes satria zako hoe meo ny volako dia meko anareo ny zavatra ohatrany hoe karazana antoka zany karazana antoka zao no tena lazaiko anao mandamina raha ty nareto aminao no lazaiko amin'izany na tonga tena hoe satria zany nanolotra tanana izy tamiko tena andahatany Addis Abeba satria tonga nandaha dia zao nalahelo kosa ny foko tamin'ny nataony Ndiaravalomanana satria maninona izy ianao zay mantsy niteneniko azy teo mihitsy mifanitsy teo mihitsy hoe zao ny tena tsy tiako kosa nataonareo za angamba ho tamin'ny 2009 tsy nikitika amin'ny vady aman-janaka reo kosa satria atsika amin'ny rahalahy io fa tena za kosa tsy hikitika amin'ny vady aman-janako fa naninona ho any vady aman-janako ndediavinareo vonoana amin'ny 4 maraina ny tsy foanareo tanànako podika ny tanànako nahazo herisetra raha tsy niantso mpanao gazety Andriamatosoava Ramarotafika amin'ny 9 maraina ny voaterina nantsoatra ny azakazaka tany maty ny avatao podika na automobile na inona aiza zareo tady amin'ny vady aman-janako zareo aiza zareo tena zany rombotra tena satria anao tsy tao tamin'izany tsy tao dia tena soa ihany ny vadika fa tena ohatran'ny tsindro mandry dia nitsoka tamin'ny taxi zareo alohan'ny zany ka lazaiko anao fa tamin'ny 2009 zany 2009 zany zaiko zany zay ny tena lazaiko hoe mety dia tena ndefindefitra ihany fa tena hozahako zay tsy mety aza mifamely vady aman-janako ohatrany satria ireo tsisy idiran'ireo niadanareo ka
zay nyteneniko azy ka zay nyteneniko anao hoe le izy zany a zao manko andre matao Alain Ramaroson ny débat tao anaty hitako tamin'ny gazety l'Express Somaly zany hoe miteny izy moa tsy miteny hoe isa fa de hoe miaramila zany source autorisée zany miteny hoe misy fausse immatriculation sy ny sisa le fiara 44 V8 iny zany kasa ina zany ny tena marina ao anatin'le izy a ray zay ary mifaroe nanina ohatran'ny nanao fixation tamin'le fiara V8 zany le mpanao fanadihadiana nampitandro filaminana tamin'iny andro ny asabotsy iny ray aloha navarina mihitsy ny teny iny ary zay ny nagaga tamin'izy hoe zany resahanao ko tsy zany resahanao matso le colonel finary resahanao amin'ny chauffeur ka zay ny navarina ray hoe iny réflexe voalohany tsy fantatra hoe maninona ary faharoa ny tena nalasa eritreritra koa le fihetsika zareo hoe mitady ohatran'ny occasion izy zany hitanao zay ny navarina an'le fihetsika zay ny nazavaiko tamin'ny fampitona iny tsy ampy firy tsy ampy ray minitra ny efa mitorany iny tonga de nananina zareo tonga de mazava zay fanzahatra atsika kosa ma tamin'ny lalatiana de zao naninonino nataony zareo de zao propriété iny état meuble ozy le teny zay lalàna mihitsy io état de meuble ozy izy tena possession ny olona mipossédé azy manana azy fa zao no malasa eritreritra enao ve gendarme nareo raha tokony ho izy nareo miambina amin'ny fananan'olona ary raha hoe zavatra obelatana ny gendarme zany de tena hoe idikisana tanteraka fa tsisy nininy bika fa tena fahandrobana no nitranga fahandrobana nisy poketra zay nisy volako lazaiko tao mihitsy moa ary nalasa eritreritra ndray lasa zany ndray nanontaniana fa maninona ianao mitondra vola tena zavaiko moa raha tianao mbola zavaiko nefa tena droit ako mitondra vola lazao lalàna ao miteny hoe tsy mahazo mitondra vola ianao mandendeny fa tsy maintsy zavaina de droit tomobile ko amboarina ny ameurako jereo mividina pièce-na ameur jereo mividiny de hitanareo fa enjakenjana mividiny de za koa manao korsako maninona mavady amanjana hividy zavatra zany hoe fanontaniana zany hoe maninona ianao mitondra vola tao anatin'ny fiaranao anaty fiara tena zay keo tena kazy io vola io tsy hita ny nalehany poketra fisak'izay misy ny volako vola be eny ela izy satria mandoana pièce-na ameur sarotra be ny ameurako zany tokony ho vita nefa za tsy kosa tsy mandoa vola ohatrina le vola efa plus efa anaikakaiky ny 100 FMG io 100 millions 100 millions de FMG latsaka zany tena nitsapona ve zay tsy hita oa zanako lavy zany andre matao Alain Ramaroson lazaiko hoe aizy tsisy ozy izy tsisy zany eo lasa daolina CD eo taratasy lazaiko anao fa anaty taratasy eo misy papier matetika confidentiel rehetra naveriny tsisy hitakory le taratasy naveriny zareo zavazavainy loha koa de manonga mpanjakana angambana iny fa tsy de zany tsy tiako fotsiny koa de ampiasaina any ambadibady ihany misy carte taloha le tamin'y ka tsy fantany koa de ampiasaina any ambadibady ihany de hoe de Alain Ramaroson ndray ty zay zavatra zay zany no natonga mpamailo tsisy foana tomobiliko de am'izay ozy ianao manana angamba ianao fiara ohatrohatrany velisina amin'ny burin ve tompoko analalana ty volna fa tena angamba manana garage taitra inona ny antony tena hoe ny sasarnevany tamin'le fiara mpitehana sy ny sisa am'izany ny oloko roahana daoly de zao mantsy ianao mantsy miteny an'izay mihitsy de tsy tafavoa boîte à gants ary eo anoloana de iny de diavina mafy tonga tany ny zanako niaraka tamin'ny zanako lamatoza niaraka tamin'ny avocat de hoe ty zay fa mijery an'le momba an'le tomobile ray aloha kapiteny nandray azy to voalohany tokady lalana fa androahana tsisy ohatr'izany avocat nefa tena androahana ohatran'ireny lokalika ireny tena gaga aloha hoe tena fihetsika ohatr'izany le kapiteny de niantso nefa le colonel le fa izy zareo niantsondrareo tato mitongolo zany fa izy le olona tokony hoe jerena le tomobile de hoe voaroka ny avocat sy ny anina rehetrarehetra tsy mahazo miverina eto menasy mihitsy ny azon'zareo de lasa indray verina tany de nahitan'le colonel aveo de nahitany any zany hoe ty indray de mivoany tena tangorona be ozy izy namoiny an'le boîte à gants voary le boîte à gants tompoko telefône narainy tao any zanako la 10 taona satria namboarina fa simba zay tena ampiseondrareo tiany hita tao teo zahako hoe nataoko vazovazo ny farany 10 taona ho any zanako raha 10 taona zany commando izy
manana 1000 izy 10 taona commando dolo ka zanareo matahotra jereo tsara ny telefonina voay mihitsy mety misy zavatra tsy fantatra zay déclenché-ny tapika eo satria tsy hitako so nasa nampimely izy de zay zany ny zavatra nisy teo de eritreretina hoe zao zany nytenenin'le olona teo hoe le gendarme teo zany nandrakitra PV zany de hoe lazao fa tsy hita tao le zavatra nieritreretiny ho hita de ny zanako lama tonga de nanitsy hoe azafady tsisy ninina tao fa aza teneninareo hoe tsy hita tao le zavatra anina satria ty tobily ty tadiminareo foana tsy afaka hovanana inona na inona zay zany ny asany tena tiako antanina andriamato Alain Ramaroson de ohatran'izao le izy zany rehefa nyzoina de hoe nisy tanjona napetraka zany tao hoe asa mety hoe intimidation ve mety hoe fampitahorana ve zany mba tsy hanohizanao an'le zavatra tianao atao zay indrindra ny fanontaniako hoe mbola hianakendry ihany ve andriamato Alain Ramaroson hoe mbola hanohy tsy emotra nefa ny sarotra ihany inge aloha zany hoe voasambotra sarotra ihany zany hoe sy mba fanana ny sarotra ihany zany hoe verivola efa maro zany ny zavatra atao de mbola hoe tsy emotra indray ohatrany hoe na le mpitondra fanjakana reo efa mitadinina mihitsy mariny zany hitanao reny teneniko anao rehetra hoe tsisy ara-dalàna zany natao ary tena mahita hoe mba manana marina tanteraka kosa zany tamin'iny fotoana iny raha ohatra nijerena brutus kely ianao ary fa tsy nisy faharoa indray de misy an'ny procureur indray indray tia Ambomanga kely de gaga mo za de mbola fitoriana ihany keo zany de Ambomanga kely dossier hafa de miresaka tahany io zany expulsion de le olona moa olona maro be ne zany de nroahana tao amin'ny tranony de naverika tao amin'ny tranony amin'ny anarany ty taratasy le conseil des ministres tamin'ny 2012 io navoaka hoe mialatsiny fefa mba valy teny kosa io conseil des ministres io ao daholo ny rehetra na ministre fitsarana na ny rehetra de mazava fa hoe miantona fandroahan'olona sy ny anina rehetra de teo moa iny tonga de tapaka vao nahitany hoe ay ve tamin'ny tonga de tapaka lizy de tsisy tsony ny toy tam'le Ambomanga kely de eo zany ianao manontany am'izay zao madame Lalatina aza filoham-pirenena mihitsy no valiko fa andriamato filoha tsy hitanao ve ny zavatra nitrangateny Bongatsara reny ene madame Lalatina raha olombelona ihany mitena ka miseho azy hoe fidim-bahoaka tena malahelo ny fo mahita an'ireny tena hoe sakafo efa tsy azo hoan'ny intsony hodorana de lasa miazakazaka mihitsy ny olona azy tsy manaiky ary nanohitra mpitandry filaminana fa hoe alaina ty sakafo azadorana le sakafo tsy katarami ireo olonareo fa olona normal tena tsy katarami fantatro tsara Bongatsara tena tsy katarami ireo fa olona mipetraka zany efa tena mahantra le vahoaka zany mato miady zavatra tantany le olona tena hoe aloha hoanina lizy rangate na afatery mba mety velona ihany lo ray andro na 2 andro zany ny tena tsipoka any amin'ny filoham-pirenena zay ianao ve miseho aminao filoha manao mininy etsy Mahamasina de tsy tsapanao ve hoe le vahoakanao mihitsy ny tena anone ary tena tapidalaka le tanteraka de zay ny mahatonga miteny anao hoe ahoana moa za madame Lalatina fantatra fa manana marina fanairana ny nataoko an'iny fanairana ny fitondrana hoe de diavinareo va olana maika satria tsy lasy ty de za ve samborinao azafady kosa fa tena hoe tsy afaka madame Lalatina ipetraka fotsiny na mareny teninao ary isan'andro ianao ny marary fo koa matombo teny tsika rehetra ny marary fo ahoana kosa mpiray tanindrazana amintsika natao an'izao rehefa mitranga ohatrany tony manko rehefa tsy mety tambatambazana zany rehefa mitaditady ianakendry ohatrany io ataonao io zany de rehefa tsy mety tambatambazana de rahonana na samborina tahaka anazy anao ka ny azy zany fanontaniana tiako apetraka aminao hoe ianao ve ny tambatambazana hoe ary manina raha tsy manao an'io de atao an'izao mety mba nisy ve zay sa tonga de aloha samborina mihitsy fa nisy resaka any zany mandeha tena lazako aminareo efa maninona raha miona amin'ny vantany ianao raha ohatra tsony miona amin'ny vantany ianao aminy tena za tsy nanda mihitsy hoe maninona za tsy nanda za ao tsy angataka fotoana mihitsy fa raha za atsona de ho avy fa zao mitongavako any de mitondra tanteraka ny fitarainam-bahoaka amin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainany mihitsy raha ohatra ozy misy fiaraha-miasa na salam'izany ny atokavako any zay de teneniko fotsiny hoe
ataovy faran'izay maika fa miandren'izay zay ny andrasako fa akoatran'izay tsisy resaka dia nisy sa tsy nisy ny fionana tamin'ny filohan'ny tsy nisy fa angambozay sarotra be ty fantany za indray rajonary mampianina tsoroko mihitsy ary mahalala an'izany izy tena fantany tsara raha tadidiko tsara ny teneniny tamin'ny ministre ny voly izy mantsy tena miaraka aminay izy natao amin'ny CST to ary izy tsy dia havanana mantsy tamin'ny ankizy to amin'ny CST dia miaraka aminay mivady eto izy mihinana sandwich eto aloha eto aminareo namana zany hoe namana fa dia miaraka aminay io izy mihinana sandwich zao ny teniny ary aloha mpitadidivoko azy eo nisy mbola velona eo mpitadidivoko azy hoe ohatra nisy olana kely to amin'ny teteza mita mantso tamiko sy ny fitondrana dia ozy mantsoany apetsony mihitsy tamindramby ianao aza manao an'izao ianao ny ozy izy raha lasy eto hoe ahoana ianao mba handra nyty teteza mity ty fatan'izany ka izy fa tsy azoko hoe fa maninona vao mahazo fitondrana ve dia lasa miavinavina zay aloha mampiaiky amin'zareo hoe tena miavina namaly anao andre matoa erajonary mampiana tao anatin'ny gazety l'Express de Madagascar omaly hoe ozy satria ianao moa zany nanakina be hoe tsisy ny demokrasia ny zon'olombelona ny fafahana maneho hevitra sy ny sisa efa tena potika mihitsy amin'izao fotoana izao misy ozy ny demokrasia fa mifandraisan'ny sasany azy ozy ianao io tenitenen'io zany miempotra zany hoe miverin-dalana zany à reculons zany fa ny demokrasia nge ozy tsy midika mihitsy hoe tsy ampiarina ny lalàna fa rehefa manao ny tsy mety ozy dia ampiarina ny lalàna amin'izay tsy manaja n'izany lalàna zany ianao zany io dia averiko amin'izany le resaka amin'izay hoe andriamatofoloha inona ny dikany démocratie tompoko le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple zany hoe tena fahefan'ny vahoaka avy eny amin'ny vahoaka ary hoan'ny vahoaka zay misoratra amin'ny lalam-pandrenana amin'ny Savaranando soratra lehibe mihitsy miteny hoe ny vahoaka ny maso mandidy ka tsy azoko hoe avaiza le démocratie any ary indrindra fa izy député teny tany amin'ny firenena européanina tany nandeha tany mahita izy zany hoe zao ny démocratie hitany ambo ao Frantsa bako ao Frantsa moa zareo tsy fantatro zay vidiany zareo manao shopping na tsy fantatro fa hitangamba misy olona milahatra an-dalambe maneho ny mpiasa maneho ny misy tsy mijanona zany prinsipy taloha démocratique zay tompoko ny laharany tamin'ny 2010 nahafatesan'olona maro ka tiako lazaina hoe tsy fantatro hoe avaiza ozy fanajana lalàna dia ahoana ary zany andriamatofoloha no ataoko satria zany anaja lalàna le ordonnance ty le 60 082 ty najaiko tanteraka ka samy manana ny lalàna lazaina ho atsaina le zany raha izany le lalàna inona no teneniny gaga za zany afaka mba mijoro kosa fa hoe misy atteinte à la sûreté humaine de la nation zany zao satria le tena le vahoaka mihitsy zany ny tena efa mba vahoana ianao ve mbola anoy ve ianao zay manko le tiako anontaniana mbola anoy ve ianao satria mavesatra be manko zany hoe ampangainana mety ho ampangainana hoe misy dossier miandry eo andohanao zany hoe atteinte à la sûreté de l'État ohatran'le nitenenina matetika manko rehefa hoe resaka politika dia zay mifanenjehana ka mbola sa ve ianao anoy zay le tiako anontaniana rinona ny toyan'izay tolona ataonao zay za zany zao no teniko hoe ohatra ny teny métro lalà moa hoe ampiakaro amin'ny tribunal ozy izy dia fakahita fa ve no afabarako ao ty fitondrany ty dia faharoa koa moa zao no teniko hoe ny marina tsy andeferany zay nadinina zanako mihitsy ny teneny hoe ny marina tsy andeferana ka marina loatra misy eto Madagasikara ahoana ny andeferako kozy ianao manara vitantsika eo zahako saloha tena mitsotra eto fa zahako sa tsy maintsy mijoro ao an'le vahoaka malagasy tsy empotra tsy nampiempotra anao zay tsy ampiempotra zany satria ka raha tsy mampiempotra anao nefa nabe tongolo dia ny any atsefany ray zany mety andranao kasa zay zany nitiny zareo fa dia zao kosa ny teniko raha bola tsy topoinao io vahoaka io dia hijoro aminao foana ary ny ilainy ty firenena nare mantsy zao momba ny ACC momba ny rehetrarehetra dia momba ny teny ny filoham-pirenena izy tonginy zao ny teniko hoe mila fanamboarany fotony Madagasikara mihitsy ary zao madame Lalatina manao antsoava amin'ny FFKM raha ngamba samba ny anananatra daholo malala reny zavatra ny tany saitsika teo fa tena sady nanaraka ny tsy ara-dalàna namono demokrasia zavatra nisy teo ka zao
or tompoko ray aman-dreny be saorako moa ny amin'ny fivondrona be ny veka fa reny tena nanao no mba niantso any fa dia mpanamaly izy fa za kosa miteny amin'ireo ray aman-dreny am-panahy ajanony aloha ajanony satria zao ny fitondrana ankehitriny zany a tena tsy manaja mihitsy any zavatra tokony atao fampihavanana ka raha izy nefa ny ray aman-dreny kanefa tsy manaja an'izay dia tsy mety tsony kosa asa mba samy manana feo amin'ny fieritreretana zany tsy mety tsony le fampihavana tsy mety tsony a aleo mihitsy tena verina ifotony le izy a dia amboarina mihitsy ty fireneny ty satria raha zao nitondrantsika azy sasany manorota ary dia ianao zany ato dia manaikitra fotsiny ampanekena nefa mifanontana mitoy ka za kosa tsy afaka anakeny zany za tena hevitra Alain Ramaroson zany a tena miteny hoe ajanony tompoko satria tena ny tena ne madame Lalatina mba olo lehibe tsy hoe zazakely tena hoe ny voninahitro tsy nampaninina fa ny any tsy tiako kosa hoe aza dia mandaingy ny ala efa andaingana mihitsy nefa mampiasa hery sady mandaingy zay zany ny tsekiko andriamatoa Alain Ramaroson sady amaraparantsika fa tsetsatsetsatsyatra kely ny saika nanontaniako anao hoe zao zany ny fanamarian'ny olona hoe ka Alain Ramaroson mihitsy tsy maharesy lahatra olona satria mpangalatra nangalatra vy nangalatra fiara sy ny sisa ka natea napakevitra ranao mbola hanohy an'izay hetsika ataonao zay ahoana ny amalinao an'izay tenin'ny olona hoe anao tsy maharesy lahatra satria manana réputation sulfureuse ozy ny fitentsika azy tsara mihitsy nametrahanao an'izay satria zao zany mihitsy nisy resaka koa mantsy hoe misy vy zany nataoko tany Brickaville io tany amin'ny Sirama zany Brickaville gaga aloha fa tsy tany mihitsy nandritra ny teteza mita ray manontolo tany Brickaville dia gaga hoe misy an'izany tamin'ny le vomera fanadiadinana tsanga aloha ao anatin'ny momba ny Sirama mihitsy ary filohan'io ndia Joseph Yolande ny filohan'io raha nisy zany ngamba efa mipotra daholy zay ne mahavariana ho hitanao le tsao zany ary mahay manaratsy ny olona fa za mitenenao eto sa mitenenao madame Lalatina eo mason'ny mpiainy rehetra fa tsy nanododimbolam-panjakana tsy nanao volamena tsy nanao bois de rose tsy nanao zavatra faotana mafaty teto amin'ity fireneny ity fa kosa za tsy miteny hoe masina mandainga indray raha mitantaran'izany hoe masina olombelona samy manana ny fahalemeny ny olombelona fa miezaka kosa zany ka eo mantsy zay ny tenin'ny olona satria tsy tatin'ny olona ny matetika le tsy mataty zany le hoe inona moa jereo anao ary zeo ndreo nga mba mahita an'ireo olonao matonjoro ny tenin'ny filohan'ny repoblika i amiraly Diteratsiraka indroa zay mianaka ny ady ngamba indroa fa zay maho miteta azy fa tena napetrany hoe tsy mety io fisamborana io ny teny professeur Zafy Albert izy moa ohatra ny raiko mihitsy rainy demokrasia marina izy satria nijoro izy ary nandefa solotena moa sy nandefa SMS filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina nandefa ny Sono Christine Drazana Masoa izy moa solotena azy tiako lazaina anao hoe raha olona tena hoe hafahafa aloha na hafahafa saina tsy nitsangan'ireo olombe ireo ary indrindra hoe ny député Mapara nitsangana ny namana rehetra za moa sorako koa Lalatina Ravolomanana zay tena tonga teny Betongolo mihitsy izy tao velany tao izy ndresaka tamin'ny mpanao gazety ny sorako voalohany eto aloha madame Lalatina dia mpanao gazety fa tena vavolombelona ny zavatra nitranga teo ary tsy nanaiky kosa mpanao gazety fa tena nanao vavolombelona ary mpanao gazety vahiny keo ary dia tena teo nahitany hoe ahoana ny adalana rehefa hoe tonga amin'izany setrasetra sy ny rehetrarehetra zany ary indrindra ny tena hoe miteny mantsy ny olona ahoana tsy naposiko fa hoe vahoaka be ka tao ambadika tao tomadinika tao tsy naposiko zay satria sy namako tsy nahazo vahoaka akory tsy ay niala tao amin'le toerana tao vasakoso mihitsy le vahoaka amin'le fandroandroahana be dia be moa naika namonjy teo satria tsy fanamboarana fandaminana le izy fa tsy tonga ary tao amin'ny tribonaly dia tena tsy naposika tena olona be dia be ny latsinainy zay ny lazaiko hoe raha nanao ratsy aho tamin'ity fireneny ity alohan'ny zanako 5 taona 10 taona amin'izao fotoana zao ho tsy valina fa raha tsy nanao ratsy io zaza mba tenenina amin'ny zavatra tsy ataoko marina fa hoe mijoro hitanao mantsy le mijoro eto amin'ity tanindrazantsika ity ne manahirany
lasa hitanao mandaitra foana inona anao salamo zao ino oatra zao fa za tsy mba nanao an'izany impiry moa tompoko ny olona nanagadrany rahalahako 10 taona tamin'ny republika faharoa fantatra hoe ny DGIDE tamin'izany fotoana zany fantatra izy nahazo ny hery velona rahasalama natanjaka neza ny hery velona rahasalama zany za voalohany fa tsy nanao valy faty mihitsy hatramin'ny farany na niakatra ary ny kaimemera sy ndraitraiza nitarika an'ireny domina ny tena tamin'ny ravalomanana tsy nanao ninina za tamin'ny farany teo tamin'ny ara-valomanana raha nisy an'iny tamin'ny fianakavia hitako nisy nandositra fantatra izy fa nandray avy atao miandro vazy hoe azoko daholo ny lalany rehetra ary ny teny adaoly hatrao tsirabehatra izy ahoana sakananay ve aza kitikitianao satria filohan'ny republika iny olana ho antsika raha mikitikitika filohan'ny republika zany tena niezaka zany madame Lalatina hoe oka mihitsy tsy hisy zavatra raha be deabe ny navotako mpitandro filaminana teo amin'ny trésime teo fa efa naika amin'ny vonon'ny olona naika nahazo fitsaram-bahoaka fa tena niezaka foana zany mba manala an'izay ary zao mantsy mahatonga amin'ny teny an'izay lehibe ho any voamera ny filaminana sy ny fiarovana zany hoe mifanerasera tamin'ny maramila sy ny polisy sy ny zandary fantatro fa misy ireo olona ireo tena tsara mba te hanao ny asany mba te hatao ny asany fa tsy afa-manoatra fantatro zany tsy hoe izy zetra ny tonga de voahosom-potaka sahanatria tsy mety kosa zay ka zay ny tiako tenenina hoe le izy zany amaranako azy isorako mihitsy ny antoko maintso ny fiama monima ny amma ny odrikafo odroko be rajona zay tonga mihitsy tafiditra atao be tongolo mihitsy izy fa de isorako daholo ny rehetra ny sezy tenamana raha Sofrene ny Joseph Hollande ny rehetrarehetra tena isorako mihitsy hoe satria tonga nanoana daholo ka raha tonga nanao ratsy any ny tena angamba tsisy olona tonga teo ka zay ny hoe na député moa fa nazaiko teo lanto Rakotomanga député Nina Ramatoa Christine Razanamaso député rehetrarehetra ay moa de mitangalamena koa zany tena nanafatra be deabe mihitsy teo ary zay ny tena zavatra nafinaritra sy ndray mandreny be rehetra moa zany mba nijoro eto moa de misaotra kosa ny général Paz zay tonga tokoa tany tao be tongolo sy ny faneva sy ny commandant gendarmerie zany zay tonga de niteny moa izy hoe vahany ianao za moa tsy hoe misaotra betsaka hoe matahotra de misaotra tompoko fa hita kosa fa mpanajana le izy misy mpanajana mpanajana le izy zay lazaika mba misy ohatran'ny olona mba tsara ihany ao anatin'ny fitondrana io fa ny sasany no manahirina fa zao fotsiny teniko farany hoe ohatran'ny marea mantso tamina gazety nisy barain-kely hoe ngiabarin-jaka sy livrakoto foany tena natonga an'io enganer izy mirahalahy engane fa tsy nareo lanoan'le izy